Anio alahady 14 Jona 2020 alahady voalohany manaraka ny Trinité. Alahady natokana FJKM hitondrana am-bavaka sy hanoanana ny sekoly eran'sahany FJKM ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe mihavana ao amin'ny tompo. Ny diakona tompona anjaran'io dia ny sokajy maharitra. Ny mpitendry dia Andriamatora Velson Andrianina ary ny Ray aman-dreny mpitandrina antsika no mitondra ny afatr'Andriamanitra. Ry havana malala, ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka no manana ny fo amampanahy itsika isika hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Mitsangana ry havana, idera sy hisaotra n'Andriamanitra. Ovakitsika ny salamo 7:30 ny andininy rehetra. Aorian'izay dia ny hira 70 andiny voalohany 7 ary ny 4 no ataontsika. Salamo 7:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry Arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Iombana amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra iray zanaka rifany masino, faly midera sy mankalaza anao izahay noho ny alehibe ny fahasoavanao sy ny famindramponao ary ny fitiavanao anay izay tsy miova isanandro. Misaotra Tompo, fa hainao tokoa ny tahiry sy ny aro ary ny vimbina anay ka tonga soma tsara ato amin'ny tranonao izahay. Andriamanitra Tomponay, misaotra anao izahay noho ny fitantaranao ny nosinay
Tsy navelanao iaina tao anatin'ny abadona izahay, fa nanirahanao ny mpanomponao hanorina sekoly teto aminay sy mpianatra anay hamaky teny sy hanoratra. Andriamanitra mihevitra ny fiainanay sy ny taranaka ianao, tsy ny ara-panahy ihany fa ny ara-tsaina sy ny ara-batana koa. Koa midera sy misaotra anao izahay noho izany fitiavanao izany. Misaotra Tompo malalo fa tena tianay ianao, kanefa manoloana izany fitiavanao izany indrindra no ahatsapanay tena fa mpanota tsy mendrika izahay. Olona malaky mivila hiala aminao ary mora azo ny fotoan-dratsy maro samihafa. Mifono aminao izahay ray mamelary ny fahotanay. Efa diso teo anatrihanao izahay reto, koa sasao amin'ilay rano Jesosy Kristy ary amindrao fo fa te hiavana tanteraka aminao indray izahay. Misaotra ray fa mpamindra fo sy mpiantra ianao. Misaotra anao izahay noho ny famelan-keloko avy aminao izay raisinay amin'ny finoana ankehitriny noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Koa raha iombina amin'ny fanomponanao eto izahay amin'ity anio ity, dia samy anaiky hasan'ny fanainao masina ka handray sy hivelona tokoa araka ny teninao. Ireo namanay izay tsy afaka Tompo noho ny antony maro samihafa, dia ampy mizara ho azy ireny ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'ny vavaka sy ny famakiana misesy ireo soratra masina, dia ataontsika ny hira 320 ary aorian'izay dia ny hira 220 andiny faha-4 sy ny faha-5 no ataontsika eo am-pitsanganana. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanay masino, faly midera sy mankalaza anao izahay noho ny alehibe ny fahasoavanao sy ny famindramponao ary ny fitiavanao anay izay tsy miova isanandro. Misaotra Tompo fa hainao tokoa ny tahiry sy ny aro ary ny vimbina anay ka tonga soma tsara ato amin'ny tranonao izahay. Andriamanitra Tomponay misaotra anao izahay noho ny fitantananao ny nosinay. Tsy navelanao iaina tao anatin'ny abadona izahay, fa nanirahanao ny mpanomponao hanorina sekoly teto aminay sy mpianatra anay hamaky teny sy hanoratra. Andriamanitra mihevitra ny fiainanay sy ny taranaka ianao, tsy ny ara-panahy ihany fa ny ara-tsaina sy ny ara-batana koa. Koa midera sy misaotra anao izahay noho izany fitiavanao izany. Misaotra Tompo malalo fa tena tianay ianao, kanefa manoloana izany fitiavanao izany indrindra no ahatsapanay tena fa mpanota tsy mendrika izahay. Olona malaky mivila hiala aminao ary mora azo ny fotoan-dratsy maro samihafa. Mifono aminao izahay ray mamelary ny fahotanay. Efa diso teo anatrihanao izahay reto, koa sasao amin'ilay rano Jesosy Kristy ary amindrao fo
fa te hiavana tanteraka aminao indray izay. Misaotra iray eo, fampamindra fo sy mpiantra ianao. Misaotra anao izay noho ny famelan-keloko avy aminao, izay raisinay amin'ny finoana ankehitriny noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Koa raha iombina amin'ny fanomponanao eto izay amin'ny ty anio ity, dia samy anaiky asan'ny fanainao masina, ka handray sy hivelona tokoa araka ny teninao. Ireo namanay izay tsy afaka Tompo, noho ny antony maro samihafa, dia ampy mizara ho azy ireny ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'ny vavaka sy ny famakiana misesy ireo soratra masina, dia ataontsika ny hira 320, ary aorian'izay dia ny hira 220, andiny faha-4 sy ny faha-5 no ataontsika eo am-pitsanganana. Ataontsika eo am-pipetrahana ny hira 320 andiny rehetra. Andriamanitra Tomponay io, mbola misaotra sy midera mankalaza hatrany ny anaranao izahay satria mbola avelanao andray ny hafatrao amin'ity anio ity. Koa mangataka ny fahafenoan'ny fanainao masina izay tsirairay avy Tompo, ny hamaky ny teny, ny hitory ny hafatrao, ary izahay rehetra izay andray sy hiaino izany, mba ho teny fiainanay izany Tompo, ho fiainanay andrasanay ny fitahiana feno avy aminao Andriamanitra. Aminaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny Levitikosy. Levitikosy 7:20, andininy 9 ka hatramin'ny 12. Levitikosy 7:20, andininy 9 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana handatsaka ny raha ny namanao. Izao no Jehova. Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao, mba tsy azohonao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izao no Jehova. Marka 7, andininy 7:30 ka hatramin'ny 15. Marka 7, andininy 7:30 ka hatramin'ny 15. Ary tonga tao Kapernaoma izy, ary rehefa mbita ao an-trano i Jesosy
dia nanontany ny mpianany hoe inona no niadinareo hevitra teny an-dalana, fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany. Ary raha notrotroiny ilay zaza dia hoe izy tamin'ny mpianany, nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary hoy Jesosy taminy, mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka noraranay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hahateny ratsy ahy vetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroinareo, satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Ary na iza no mahatany fitohinana iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anantonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka atsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manana fitohinanao, tapao izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana no ny manana tanana roa nefa harina any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manana fitohinanao, tapao izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana no ny manana tongotra roa nefa harina any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manana fitohinanao, esory aly izy, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ny manana maso roa nefa harina any amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Epistily ho an'ny Filipianina, toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 4. Filipianina, toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 4. Koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa any namany koa. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amina mandrakarivany ary avako ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
na ho anao izay manaraka ny tokantrano izany, fa indrindra ho antsika izay miara-miombona eto anivon'ny tempolin'Andriamanitra. Ny fanahin'i Kristy tokoa no anafana ny fotsika, ka tonga ny fotsika tokoa tany lonaka andray ny voafafy amin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny andraikitra lehibe ry havako izay ankin'ny Tompo Andriamanitra amin'ny fiangonana, amin'ny mahiraka azy, dia ny mitondra fihavanana na fampihavanana manerana n'izao tontolo izao. Manaitra izao tontolo izao mba hanome lanja ny fiombonana sy ny fihavanana, fa indrindra ny asan'ny maha-olombelona. Tsy mahagaga raha rehefa misy ny korotana na misy ny tsy fanarahana ny anivon'ny firenena manerana n'izao tontolo izao, dia mitsangana mandrakariva ny fiangonana, ary zany raha teo no maizy azy hampihavana, hampiombona isian'ny firaisan-kina. Indraindray nefa ry havana tonga amin'ilay fitenintsika hoe varivaren'ny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso. Tsara ny mampihavana ny eny ivelany, fa indraindray koa ety anivon'ny fiangonana dia isian'ny disadisa, isian'ny olana, ka tokony hitondrana ihany koa fihavanana sy fampihavanana. Ary zany indrindra natonga ny Paoly Apôstôly nanoratra ho an'ny mpianotany Filipi, nananatra azy ireo mba hanome lanja zany fihavanana sy ny fiombonana izany. Vao indrindra izy eto amin'ny Filipianina toko 2 ny andininy voalohany manao hoe: koa raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampianonana avy amin'ny fitiavana, ary raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy fandram-po sy fiantrano. Raha mihaino izany tsika ry havako, dia tahaka ny fehezanteny takonila ihany izany, tahaka ny mbola misy hevitra ambadika izay tsy asehon'ny Paoly miariary eto, fa ny hevitra tiany ampitaina dia izao: tena zava-dehibe ary antom-pisian'ny fiangonana ny fihavanana sy ny fiombonana. Fa nahoana tokoa moa ry havantsika fiangonana no tsy maintsy mihavana? Telo no ilazan'ny Paoly azy ato. Voalohany dia hoy izy: tsy maintsy mihavana tsika satria ao anatin'ny fihavanana no andraisantsika ny fampaherezan'i Kristy. Ao anatin'ny fihavanana no andraisantsika ny fampaherezan'i Kristy. Ary zany raha teo no lazaina eto hoe koa raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy, zany hoe eo amin'ny toerana, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny tontolo misy fihavanana sy mandala ny fihavanana no isian'ny fampaherezana sy andraisana ny hery avy amin'ny Kristy. Ary zany raha teo ry havana ny tian'ny Paoly ambara amin'ny teny fototra eto hoe fampaherezana, amin'ny teny frantsay moa izy dia réconfort. Raha tianao ny azo réconfort avy amin'ny Kristy, dia ataovy zava-dehibe ny fihavanana sy ny fiombonana. Dia lasa ihany ny eritreritra fa nisinina tokoa moa tany Filipi matoa nanoratra izao taratasy izao Paoly. Tao anatin'izany fiangonan'ny Filipi izay manana ny maizy azy zany ry havako, amin'ny lafiny rehetra, na olona zany na eto manana, dia nisin'ny olana. Ary ny olana natonga fampiandaniana, natonga fizarazarana, ary natonga fitsitokotokona teo amin'ny mpianakavin'ny finoana. Noho izany indrindra no nanoratan'ny Paoly izao epistily izao, ho fananahana azy ireo mba hatsiarovana izy ireo fa ao anatin'ny fihavanana, ny fiombonana ary ny fankatiavana irery ihany no azahoan'izy ireo mahazo hery sy ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Ny fiangonana mihavana no afaka mijoro vavolombelon'i Kristy. Ny fiangonana mihavana no afaka manantanteraka ireo iraka sy andraikitra ampanaovan'i Kristy. Dia mampieritreritra tokoa moa zany ry havana raha mijery ny fiainana andavanandro tokoa, satria fantatra izao tontolo izao loatra fa ny fiangonana dia mpampihavana. Mba azahoan'ny fiangonana manantanteraka izany asa zany, isika fiangonana mihitsy no mila mianatra izao tenin'Andriamanitra izao, mianatra amin'ny Kristy, ka tsy ary mandrakariva fa mahasambatra tokoa na ny mihavana, fa indrindra izany mampihavana izany. Ry havako malalo amin'ny Tompo, samy manaiky isika fa tena sahirana tokoa izao tontolo izao ankehitriny. Ary sika fiangonana ihany koa dia miara sahirana ao anatin'izany. Iombonana moa ny ateraka ny valana aretina iny. Fa ankoatra ny valana aretina, anisan'izay manahirana ny fiangonana ary anisan'ny tsy ahafahany manantanteraka ny asany antson'ny Tompo azy,
ty fisian'ny olana, ny disadisa, ny tsy fanarahana samihafa ao anatin'ny fiangonana. Mety avy amin'ny tsirairay zany, mety avy amin'ny fianakaviany zany, mety avy amin'ny fampiandaniana amin'ny endriny maro samihafa zany. Koa zao tenin'Andriamanitra zao ry havana, dia antso atsika piny, antso amin'ny fiangonana mba hampitsahatra izay rehetra mitondra any amin'ny fitsitokotokona na mitondra any amin'ny fizarazarana. Fa rehefa mitsitokotoko sy mizarazara sika dia tonga malemy ary tsy mahavita niraka izay anirahan'ny Tompo antsika. Na fitsitokotokona na fizarazarana amin'ny endrininina zany, na amin'ny endrininina, na amin'ny lafin'ny toe-karena, na amin'ny lafin'ny sosialy, enina hatramin'ny lafin'ny ara-panahary, antso nataon'ny Tompo Andriamanitra amintsika. Ary rehefa nataony tamin'ny fiangonana tamin'ny Filipy zany, ka ataony amiko sy ataony aminao koa ankehitriny, mba hampitsahatra ireny rehetra rehetra ireny. Ary mazava tsara moa ny voalaza ry amin'ny bokin'ny Levitikosy amin'ireo izay toetra izay tokony hanana ny mpino, ny zanak'Israely moa ny resahany manokana amin'izany, mba hahatonga azy ireo tokoa hiaina ao anatin'izany fihavanana izany, dia ny fadiana ny fanao ratsy rehetra, ny tiany namany tahaka ny tenany, ny hanao soa mandrakariva eo amin'ny mpiara-monina, amin'ny mpiara-mivavaka ary ny mpiara-belona. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tsara loatra inge ilay tenin-drazantsika manao hoe izay mitambatra vato ary izay misaraka fasika. Aitsika loatra ihany koa fa mafana dia mafana tokoa ny afo kitay rehefa mitambatra daholo ny kitay rehetrarehetra. Fa raha vao sotomina fotsiny ny anankiray amin'ireny afo kitay ireny ka afindra toerana lavitra dia ho faty vetivety izy. Dia tahaka izany koa tsika fiangonana ry havako, ao anatin'ny fiombonantsika sy ny fankatiavantsika no mampahery antsika ka azahoantsika mandresy ny Satana sy ny firongony, fa indrindra azahoantsika mamita ireo eraka mpanaovan'i Kristy antsika, mba hahatonga antsika ho fahazavana sy ho fanasina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny mampiavaka loatra ity fampaherezana omen'ny Tompo ity ry havana dia zao, tsy fampaherezana entina manao asa fotsiny ihany, fa indrindra fampaherezana mba hahafahantsika miaritra ao anatin'ny fisiatrana, fampaherezana azahoantsika mijoro amin'ny finoana dia sarotra raha mianjady amintsika. Ary dia izany raha toa ry havana no men'Andriamanitra anao, na dia ao anatin'izao vanin'ny fotoana tsy ahafahana mivezivezy loatra zao tsika, ary tsy ahafahana miasa tahaka ny fanao antsika, ary dia misy fiatraikany tokoa zany any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny isam-baravarana, hatrany anaty volany aza. Fampaherezana lehibe no men'ny Tompo antsika. Fa rehefa miombona tsika ao anatin'izao fahasahiranana izao, ary rehefa miombona sy mihavana tsika indrindrindrindra ao anatin'izay fotoana ny fahombiazana, dia hitombo hery mandrakarivotsika ka havita niraka mpanaovan'ny Tompo antsika. Toa milaza ny tenin'Andriamanitra zany ry havana hoe raha vao tsy mandala ny fihavanantsika, raha vao misara-bazantsika, dia tsy mahavita na inona na inona. Ry havako malalo amin'ny Tompo, mampieritreritra tokoa izany tenin'Andriamanitra zany, fa ao anatin'ny fihavanana irery ihany no andraisantsika ny fampaherezana avy amin'ny Kristy. Fa nao ihany koa moa isika fiangonana no tsy maintsy mihavana ho Paoly eto. Ny faharoa ry havana dia izao, satria eo amin'ny fihavanana no azahoana mivelona ny fitiavan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fihavana, ao anatin'ny fiombona, ao anatin'ny firaisan-kina no azahoantsika mivelona amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mampatsiaro ny fiangonana ny Filipy eto Paoly, fa ny fiangonan'Andriamanitra dia vatan'i Kristy. Kristy ilay nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, ilay nampiavana antsika amin'Andriamanitra, ilay naneho ny fitiavany antsika. Ko raha tiantsika nisitraka izany famonjena vitan'i Kristy izany, raha tiantsika nisitraka izany fitiavan'i Kristy izany, dia tsy maintsy mivelona sy hiainantsika izany fitiavana izany. Tsara ny hoe tia ry havako, ary raha vao mihaino radio moa tsika sy manaraka ireny tambajotra seratsery ireny, manaraka amin'ny fahitalavitra, dia vetesina foana izany fitiavana izany, na amin'ny hira, na amin'ny teny, na amin'ny horonan-tsarimihetsika maro samihafa. Fa ilay fitiavana ambaran'ny soratra masina eto ry havana dia tsy izany ihany, fa ilay fitiavana tena hiainana mihitsy. Ary dia izany no nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe mihavana tsara ianareo, aoka anao ny namany mihoatra noho ny tenany, samy manetry teny. Endrika ny fitiavana avokoa izany ry havako. Fa rehefa tsy mijery ny tenany tsirairay ary, fa mijery ny hafa noho ny amin'ny Kristy, dia izay ny fiainana ny tena fitiavana. Paoly moa eto amin'ity Filipianina toko faharoa ty dia manome ohatra mazava ny amin'izay atao hoe fiainana ny fitiavana, fanambarany tsara fa ny fitiavana dia miseho amin'ny famindrampo sy fiantrana. Famindrampo sy fiantrana. Manao ahoana tokoa moa tsika ry havana amin'izao vaninandro iainantsika izao, fa ny olona dia mirona amin'ny fitiavan-tena. Tsy mena tsiny amin'ny lafiny iray satria kely ny eo am-pialan-tanana, madivolany ny eo am-pialan-tanana,
ary raha mbola mitsinjo lavitra ary dia ohatra mampisaina tsy mampisentsento no avy kanefa na izany ary ny mahafiangonana ny fiangonana ary mampino antsika dia tsy maintsy manahaka an'i Kristy isika iananana fo antra fa raha etareo olona tsy ambodimy arivo izay tao anatin'ny anoanana rehefa niteny tamin'i Jesosy mpianana hoe dia raha vao reo olona reo Jesosy fa taija nahitatsika sakafo menandreo dia hozy Jesosy hoe menareo hanina izy izay dia fananana fo antra na inona am-pelantanana ny fananantsika le fon'ny Jesosy antra ry havana no azahoantsika miaina sy mivelona ny fitiavan'Andriamanitra ka itombon'ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa famindrampo ihany koa anahoantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao ny olona ry havako amin'izao vaninandro izao ka tena lasa mafo ahoana moa zany mafo zany aza mba manao tsy mety amin'ny indray mandeha ihany ianao na aza mba manao zavatra tsy ara-dalàna eo amin'ny fiarahamonina ihany ianao fa na midebaka tonin'inona ianao sahirana ianao zany ny iainana ankehitriny maika moa fa misy zavatra tsy mety ataonao ry havako malalao amin'ny tompo antso antsika rehetra izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy misy fihavanana miorina raha tsy misy mifamindrampo sy ny famelan-keloka fa maha-olombelona antsika eo ny tsy fahatanterahana samy manana ny tsy fahatanterahany daholo ny tsirairay fa ny zava-dehibe dia izao ny fanaovantsika ny namantsika mihoatra noho ny tenantsika ka raha misy ny tsy fahatanterahana dia tsika mihitsy mila manao dingana voalohany mifampifona mifampibebaka ary mifamela-heloka fa zany natao hoe famindrampo zany hoe le fon'Andriamanitra mihitsy no asolontsika ny fotsika ka amin'ny zavatra rehetrarehetra mitrango amin'ny fiainanao na toy inona fatafitoinana eo aminao na amin'ny manodidina anao dia eritrereto foana hoe raha Kristy no eto amin'ny toerako inona no ataony ny tompo Andriamanitra no eto amin'ny toerako inona no ataony ary zany ry havana ny fiainana ny fitiavana ny fanahafantsika ny Kristy no nanome ny ainy tombony azo fijaliana mba ho fanavotana antsika Jesosy nefa nilaza fa ny tena fitiavana dia manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany ry havako malalo amin'ny tompo aiza ho aiza tsika sianao anatrehan'izany tenin'Andriamanitra zany aiza ho aiza tokoa tsika inona ny tian'Andriamanitra iainantsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany dia izao reseho amin'ny fitiavan'i Kristy ny ratsy rehetra valio soa ny ratsy dia tena iainan'ny fitiavana ianao izay tapakila ho anao hoentinao mankany amin'ny fiainana mandrakizay fa ny zanak'Andriamanitra ry havana ny mahazanak'Andriamanitra azy dia miaina sy mivelona ao anatin'izany fankatiavana izany fa inona ihany koa ry havana no ilazan'ny Paoly eto hoe tsy maintsy mihavana isika fa mihavana isika fiangonana satria ao anatin'ny fihavanana no hisitrahantsika ny fanomezan'ny fanahy masina ao anatin'ny tontolo na tokantrano na orinasa fiangonana mihavana miombona sy mifamela-heloka no hisitrahana ny fanahy masina ho tafabolana lasitsika izay ry havako avy nankalaza ny Pentekosta fa tsaroa fa mpianatra ny ray toerana mpianatra ny ray fo mpianatra miombona no nandray zany fanomezan-dehibe zany aitsika loatra nytoetra n'ireo mpianatra ireo nisy ny tahisehoseho nisy ny tady izaozao samy nanana izay toetran'izy ireo indrindra fandraisany tamin'ny tompo Andriamanitra misy ny tsy nahazo ny fampianaran'i Jesosy mihitsy raha ny tsara tsika teo dia tsy azo ny tsara ny fampianaran'i Jesosy ka tenen'i Jesosy rarao reny olona ireny Jesosy fa tsy miaraka amintsika ny olona ao anatin'ny fiombonana ry havako na dia eo ara-ny tsy fahatanterahana na eo ara-ny tsy fitoviana ny tahaka an'izany no misitraka ny fanomezan'ny fanahy masina ilay fanahy masina izay mitahiry ilay hery avy amin'ny Kristy ho antsika zava-dehibe ny mandray hery avy amin'ny Kristy fa mila tehirizina ihany koa izany satria tsy amina toerana ray na amin'ny fotoana ray no ilana an'izany fa ilaina amin'ny fiainana manontolo zany zava-dehibe ny mivelona amin'ny fitiavan'i Kristy fa ny fanahy masina ihany koa no mamelombelona ao anatsika izany fitiavan'i Kristy izany misy fotoana ngery havako sika tena mirehdrehetra tokoa ny fitiavana ao anatsika ary maneho zany amin'ny mpiara-belona amintsika fa misy fotoana koa tsika tena lasa mety hiteny zany manahaka amin'izao tontolo zao satria zany ny firena eto amin'izao tontolo zao ny mampitsitokotoko ny mirona amin'ny fitiavatena ny tompontsoan'ny tena fa tena mifanohitra amin'izany kosa nefa ny olona tarihan'ny fanahin'Andriamanitra sy asan'ny fanahin'Andriamanitra fa velombelominy ao anatiny ilay fitiavana amana ilay fitiavana ny hafa amin'ny maha-olombelona no famandrangy ry havako tena sarotra zany hoe ianao amin'ny toerana izay misy ianao dia io misy olona mifanojo aminao mety ho ambaninao izy any amin'ny asa mandraharaha mety tsy mitovy aminao izy amin'ny faritena kanefa dia mila ataonao mihoatra noho ianao sarotra anie zany fa ny olona miaina ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy masina kosa ry havana no afaka miaina an'izany
Fa ny zava-dehibe faharoa amin'ny asan'ny fanahintsika koa ravana dia zao. Na dia ny zarazaraina raha ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika eto anatin'ny fiangonana dia ny fanahy izay miasa amintsika sy mitarika antsika dia iray ihany. Ny tikambara amin'izany dia zao hoe ny olona mandray ny fanahin'Andriamanitra, ny fiombonana mandray ny fanahin'Andriamanitra, ny fiangonana miavana mandray ny fanahin'Andriamanitra dia vongana iray ihany. Tsy afaka misaraka isika fa tereny zany fitiavan'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra zany iaina ao anatin'ny fiangonana. Ny fitaka satana dia zao, dia afaka samy mandeha samy manana fifandraisany fa dia mifanahy tahaka atsika fa dia lalana ohatra tsy maintsy tonga ny Roma, fitaka satana zany ravaka. Fa ny fanahin'Andriamanitra dia mitarika atsika iray fa fanahy iray ihany nanaovam-batisa atsika ao amin'i Jesosy Kristy. Fa isakirana dia maro aza dia teny iray ihany tokoa ny amin'ny Kristy, vongana iray isika. Misy fanoharana moa zany nataony nampanopin'Andriamanitra anankiray izay dia somary ohatran'ny mampimehy zany fa dia tena izay mihitsy. Ny fiangonana na ny fikambanana ny olona tarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia tahaka ny mpilalao baolina tanimbary izy. Miara-mandroso dia miara-miverina. Tsy misy ariany aloha ihany ty atao riana hito amin'ny sisiny fa miara-mandroso dia miara-miverina. Inona moa ny tikambara amin'izany ravana hoe iray sika ny amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ry avako manao amin'ny tompo tsara ny miavana, samy mitovy fiaviana, tsara ny miavana, samy mitovy fiariana, tsara ny miavana, samy mitovy fisainana. Fa ilay fihavanana tian'Andriamanitra iaina ny fiangonana sy tiany ivelomany fiangonana ary rozalen'ny fiangonana dia ilay fihavanana noho ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ilay fanahy iray izay nanorona ny fiangonana, ilay fanahy iray koa izay mitarika ny fiangonana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havako malalo amin'ny tompo, matombo-trango zao zavatra manahirana eo amin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo zao ary tsy misy mbola tahaka ny timo. Matombo-trango zao zavatra eo dia zao, efa lakolosy fanahirana antsika izany. Fa ho avy ny tompo, ny ora, ny fotoana, ny toerana izay avininy tsy misy mahalala izany, fa ho avy ny tompo. Mila miambina antsika, mila miomana antsika, ary ny fiomanana sy ny fiambenana andrasan'Andriamanitra antsika dia ny iainantsika ao anatin'ny fiombonana sy ny fihavanana eo ambany fitarihan'izany fanahin'Andriamanitra izany. Ka iombona sy havantsika tarihan'ny fanahin'Andriamanitra manomboka eto tany ka hatrany an-danitrany. Mba hatateraka amin'izany rehetrarehetra izany nefa ry havana dia misy asa miandry ahy sy asa miandry anao. Dia mba hahatonga antsika hijoro tokoa tena fiangonana mpampihavana, fiangonana mihavana ary mitondra fihavanana any amin'izay rehetra rehentsika. Ary izany raha teo nambaran'i Jesosy hoe fa sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra ny ny voninahitra fa ny fanahiny kosa amintsika rehetra, hahatonga antsika rehetra tokoa hanome lanja ny fihavanana na any amin'ny isa-tokantrano, na any amin'ny toeram-panompoana sy any amin'ny toeram-piasana, indrindra ety anivon'ny fiangonana. Fa ao anatin'izany fihavanana izany no andraisantsika fampahirizana, ivelomantsika ny fitiavana ary irahantsika ambany fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra manomboka eto tany ka hatrany an-danitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ilay endriky ny fitiavanao Andriamanitra, ilay nampiavana anay taminao ary mampiavana anay rehetra fa indrindra ny fiangonanao, ilay nandrotsaka ny fanahy masina, ny orena ny fiangonana sy hery ny fiangonana,
misaotra indrindra Tompo noho ny amin'ny teninao. Fa indreto ny fiangonanao, indreto ny tsirairay ny natao am-piangonana izany na ny any amin'ny isa-tokantrano, maneho ny fahavononanay Tompo. Ankatoy ny teninao, ka na inona rivotra mitsoka eto amin'izao tontolo izao, mitondra any amin'ny fisaratsarahana sy ny fitokotokona ary ny fizaozaona, izay kosa Tompo ankatoy ny teninao, ka anao zava-dehibe ny fiombonana, ny fihavanana, ny fifankatiavana. Ary iainana tokoa ny teninao, ka vonon'izay anao ny namanay mihoatra noho ny tenanay, ity ny namanay tahaka ny tenanay, hifady ny endrika faharatsiana rehetra ka anao soa, anomboka eto anivon'ny fiangonanao, eny amin'ny fiarahamonina, ahatra ny tokantrano tsirairay avy. Tompo tiana eo, mivavaka indrindra izay satria maro ny sahirana amin'izao vaninandro izao, sahirana amin'ny lafiny ara-tsosialy, amin'ny lafiny ara-toekarena, amin'izay eto manana ny fiainana andavanandro, fa sahirana ihany koa amin'ny aretina, na ny any amin'ny hopitaly izany, na ny any amin'ny isa-tokantrano. I Jesosy fitiavanao, i Jesosy mpamonjy fiainana io, mety izy ianao mba hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanay, ka mba hampahery ny tsy salama, anatanjaka ny finoan'izy ireo, ka atokiny mandrakariva fa manana hevitra hiverina ny fiainan'izy ireny ianao Tompo, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsolosa. Fampahirizanao koa ho an'ny fianganakavian'izy ireny, ho an'ny fianakaviam-ben'ny mpitsabo, ho an'ny mpitondra fahatsakana rehetra manerana an'izao tontolo izao, indrindra fa ny fiangonanao, ho tena fiangonana mpampahery, mpampiavana aminao Andriamanitra, mitondra fanantenana sy fitiavana eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka na ny any ampita na ny eto toerana, fa indrindra ny fiangonanao dia mba ho samy zanakao izay, ho zanaky ny fihavananao ry Kristy. Vavaka manokana Tompo ho an'ny sekoly manerana an'izao tontolo izao, indrindra fa ny sekoly FJKM, izay isan'ny misedra zavatsarotra tokoa ankehitriny noho ny amin'izao olana ara-pahasalamana izao. Ampaherezo ny mpanabe rehetra Tompo, ampaherezo ny mpianatra rehetra, mba hatsiaro tokoa fa ianao Jesosy ilay tena mpampianatra dia eo anilan'izy ireo. Etseo ny fiarahamonina Tompo, indrindra fa ny fiangonanao, mba hanohana azy ireny fa isan'ny fitoriana ny filazantsara tokoa ny fanabeazana ny vahoakanao. Dia ampaherezo Tompo ny fiangonanao amin'ireo asa maro samihafa izay nomenao azy, ampitroero amin'ny fihavanana mandrakariva ka hahery amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, amin'ireo asa maro samihafa izay andrasanao, fa indrindra ny asa soa sy fiantrano. Mbo hita manana indray ny asa ireny Tompo dia samy manana ny fandarana asa ny fiangonana rehetra, ko tsarovana ambavaka indrindra amin'izao anio izao Tompo, ny ezaka rehetra atao any amin'ny isa-piangonana, fa indrindra eto amin'izao fiangonanao izao, dia indrindra ny fiomanana amin'ny fitombokatra amin'ny 5 volana Jolay ho avy izao. Tompo, ianao ilay mahalala ny zavatra rehetra sy tompony ny zavatra rehetra, no miatrahanay ny fiomanana, ny fandaminana rehetra, ka na inona zavatra iainanay sy hitan'ny masonay, dia aoka atoky ianao mandrakariva sy ny fitantanany fanahinao izahay. Na ho an'ny birao ny fiangonana izay mitarika ny fiangonanao izany eo ambanin'ny fanahinao, fa indrindra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, ka atsiarovanay tokoa fa na inona sedra ao anatin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana no azahoany mijoro vavolombelonao sy manantanteraka ny asa izay ny amintsonao anay. Ny Tompo tianay eo, samy manana ny vetsovetsopona izay rehetra, na ny any tokantrano izany na ny manatrika eto, nefa resy lahatra izay Jesosy fa fitiavany ianao, ka na dia tsy voatononay koa raha izay tianay angatahana aminao, manome anay mihoatra lavitra noho izany ianao, ary zany ny faliana mandrakariva miaraka aminao Tompo, ary hanonanay ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra.
ao masina ny anananao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany tako ny an-danitra. Eo anay an'io ihany masaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafaha anay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zava-dehibe loatra ary havana ny tenin'Andriamanitra izay nanehoan'ny fitiavana antsika. Koa andeha ara-manonona ny fanekempinoana lahana faharoa eo am-pitsanganana isika. Isika mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, Zanalay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'ny Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanànan-kavanany iray, avy ihany no eviany indray amin'ny voninahitra, hitsara amin'ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia anteny tamin'ny vavam-paminana. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloko, sady manantena ny fitsanganana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ilasana ny raharaham-piangonana isika, koa mangataka fitiavana ny tompona anjara ilaza izany. Tonga amin'ny fotoana sy ilazana ny raharaham-fiangonana tsika ry havana. Izany dia atomboka amin'ny famakiana ny taratasy izay voaray am-pelantanana. Avy eo izy ny fanentanana fohy tahaka ny mazatra, ary ny ray aman-dren'ny mpitandrina no amarana ny raharahan'ny fiangonantsika. Taratasy saorana avy amin'ny firalean'ny mpitandrina faritra avaratra Andohalo. Ny birao sy ny firalean'ny mpitandrina eto amin'ny faritra avaratra Andohalo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana fiainonareo noho ny tolo-tanana izay nataonareo. Ny vola izay voaran'izy ireo tamin'izany dia 400 ariary. Fanentanana fohy ry havana. Mbola entanina mandrakarivotsika hisoratra anarana amin'ny Facebook, amin'ny site web, na ao amin'ny sacristain, na amin'ny larana finday fa mahazatra, ny amin'ny fanatrehana ny fanompoavana maraina amin'ny heriny anio. Tahaka izany ihany koa, iangaviantsika mba hanoratra ny anarana, fanampina anarana, ny adresy, ny larana finday, ary ny taonantsika ao ivelan'ny trano rehefa vita ny fanompoavana maraina, satria miantoka ny fanatanterantsika izany fepetra izany sy ny fepetra-pahasalamana no hanomezan'ny prefektura ny taratasy fahazoantsika lalana hivory atao amin'ny tranon'Andriamanitra isaky ny alahady. Entanina ihany koa ny mpandray ny fanasan'ny tompo ny amin'ny fandoavana ny adidy. Raha tsy manana karatra ny mpandray ny fanasan'ny tompo, karatra vaovao, dia misy taratasy fanamarinana ny fandraisam-bola omena azy ireo rehefa mandony adidy izy ireo, ary rehefa vita ny karatra dia azo tombohana ao amin'ny fandraran'ny vola. Dia tahak'izay ry havana ny raharahany fiangonantsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha fatrapanirany zava-panahy
dia izay mpandroso ny fiangonana no tadiavy indrindra. Izany teny nitarihan'ny fanahin'ny apôstôly Paoly izany ry havako, no tenin'Andriamanitra ihany koa ifampiarabantsika sy ifampiherezantsika no hitahin'ny tompo mahatratra izao anio izao. Anisan'ny asa lehibe izay andrasan'ny tompo amintsika fiangonana, eny nitondratsika fampandrosoana any amin'ny tontolo izay andrahan'ny tompo antsika, dia ny fanatanterantsika ny fetim-bokatra amin'ity taona 2022 ity. Izay fotoana hitondrantsika ambavaka ireny asa fampandrosoana andrahan'ny tompo antsika ireny, fa fotoana ihany koa hifanomezantsika tanana amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ka marina tokoa fa tsy tahaka ny mahazatra ny fetim-bokatra amin'ity taona ity noho ny ame anara-pahasalamana. Kanefa ny zava-dehibe amintsika dia izao hoe manatrika ny tompo isika, ary ny tompo manatrika ny fiangonany, afaka miara-mivavaka tsika, ary izany ny tena zava-dehibe. Hitoraka amin'ny tompo tsika, hifampaheritsika aneo ny voninahitry ny tompo amin'izany fetim-bokatra izany. Dia tany tsika rehetra ry havako, dia tany ny havantsika rehetra any rehetra any, hoe zanak'ampielezana rehetra mba samy mitondram-bavaka izany, ary samy hanao zava-dehibe ny fahatongavana amin'ny alahady 15 volana Jolay. Tahaka ny fanaontsika moa dia misy ny fiomanana ihany koa ny fanatanterahana tonina, no ny antony ara-pahasalamana dia tsy afaka manao tahaka ny mahazarotsika ka hidekona ny tetentsika tsirairay avy. Fa izasy ianao kosa samy malala izay nitahin'ny tompo antsika isika, afaka manatona atao amin'ny fandrarantsika, manolotra izay tonina entina ny manana izany fetim-bokatra izany. Tsarovy ry havako fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra, ka tianao ny tompo Andriamanitra, izy aneo mba sy hampahery anao, azoanao mampandroso ihany koa ny fiangonana ao anatin'ny fihavanana, ao anatin'ny fifanomezan-tanana izany. Farany ry havana dia misaotra antsika rehetra fa matoa mbola afaka misokatra tahaka an'izao ny fiangonana. Matoa mbola mahavita ny adidi sy andraikitra izay sahany ny fiangonana, dia teo ny fitahin'Andriamanitra, fa teo indrindra ny vavaka sy ny fanampitsika mpiara-mivavaka rehetra. Ary isan'izany ny fahatongavantsika mivavaka sy ny fimbonana ihany koa aminareo any anivon'ny tokantrano. Dia mankasitraka antsika rehetra ry havako, tsy maintsy farana ihany zao resaka ady amin'ny tsy fahasalamana izao, tsy maintsy farana ihany ny fahasahiranana sy ny fahantrana, fa ny tompo Andriamanitra kosa dia mitantana antsika mandrakariva mba tena tonga antsika pino sy ny fiangonana tokoa ho fahazavana sy fanasina. Dia mifampaheritsika ry havako, mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po fa miara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao. Ho azy any ny voninahitra. Amen. Hanavao ny fahaloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika izao ry havana. Eo am-pitsanganana anaovantsika ny hira 20 ao amin'ny firana fanampiny. Thank you.
Isaorantsika ny Tompo fa tanteraka ny fanompoam-pivavahana ataontsika tamin'ity anio ity. Ankasitrahana isika rehetra ny fanotrona teto. Amarana ny fotoana isika, mialohana miatrahany ray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano, dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 7:700, andiny voalohany sy ny fahatelo. Jesosy tompontsika. Koa tomoera tsara ka azony ny fampianarana azy anatolotra anareo. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanomentsika ny fampionona mandrakizay sy ny fanantenanany ampionona ny fonareo ary ampaherenareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Amen. Ketrika anareo ariva afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny